indrindra inareo mpanao gazety faly miaraba anareo izay tonga manatrika izao fotoana anasanantsika lehibe izao. Vonahitra lehibe sy fifaliana no andraisana anareo ary dia hiezaka izay apita ny hevitra arak'izay azo atao sy anazava ny hevitra iorenan'ny avy momba ny rahapirenena amin'izao fotoana izao. Tovolahy sy tovovavy, misy ny fotoana anginana ary misy fotoana itenenana. Ny safidy nangina ny avy nandritry ny 5 taona latsaka kely mba tsy haneningerenana ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana tao aorian'ny fifidianana tamin'ny taona 13 ankehitriny anefania fotoana lehibe tsy ondalana ho an'ny firenena no atrehina satria ifidy ilay filohan'ny repoblika vaovao ny firenena malagasy amin'ny 7 novambra ho avy izao. Koa hoe heverinay fa rariny sitsy ary tonga ny fotoana tokony anazavana ny hevitray mikasika izany rahapirenena izany raha ohatra ka nanginy izay nandritra izany 5 taona latsaky hely izany. Tonga izany fotoana izany ary misy hevitra roa farafaratsiny heverinay fa tokony ampitaina amin'ny vahoaka malagasy manoloana izany rahapirenena izany. Hevitra voalohany dia ny hoe manohana tanteraka ny fanatanterahana sy ny fanatotosana ny fifidianana ny filohan'ny repoblika amin'ny 7 novambra 2024 ny atoko avy. Mihevitra iray ny atoko avy fa izany fanaovana izany fifidianana izany ihany no lalana tokana mifanaraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny fampitany sy ny fanjakana ahatongavana amin'ny tena demokrasia maro. Ary ny lalam-pandroana tokoa mantsy dia amin'ny 25 janvier ho avy izao no tapitra ny fiampitaona iasan'ny filoha am-perinasa ankehitriny. Noho izany tsy maintsy tanteraka alohan'io daty io ny fifidianana izay ho filohan'ny repoblika ny Madagasikara manomboka ny taona 2024. Mihevitra izahay fa izany no tanterahana dia ho fanajana ny zony vahoaka malagasy hisafidy izay olona hitantana ny firenena. Noho izany dia potsipotsirinay eto avy hatrany ny tetika rehetra izay mihevitra ny anempotra na anafoanana mihitsy izany fifidianana izany ka na aviaiza na aviaiza izany tetika izany na avy ato anatin'ny firenena na avelan'ny firenena malagasy dia manambara tsotra izay fa lavinay tanteraka ny filalaovana ny zony ny vahoaka malagasy amin'ny tindray mitoraka ity. Efa ampy ny nanaovana niny tamin'ny taona 13 ka tsy amin'ny tindray koa dia mbola foanany ihany koa ny zony firenena malagasy hifidy izay olona heveriny fa tokony hitantana sy hitondra ny fanjakana. Tena apototsiriny ihany koa dia izao nitetiky ny kandida sasany izay mody ny latsaka ho fidiana kanefa tsy mikendry afa-tsy ny anakorontanana izany fifidianana izany sy hanemorana izany fifidianana izany. Heverinay fa
ny fanaovany sasany boycott sanatria tsy tokony foana ny fifidianana ary naizanaiza firenena ny boycott dia tsy lalana atokavana amin'ny demokrasia naoviana naoviana ary tsy zany no antony tokony hanemorana na noanana ny fifidianana azy iverinay fa tsy mitombona koa ny filazana fa hoe tsy tanteraka ny fepety isan-karazany mba itsiny ny tena fifidianana mangarara sy ikeny be sy ny maro iverinay fa efa lany ny andro tokony hanaovana izany fanamariny zany fa ny fantatray dia ny hoe tokony roso amin'ny fifidianana ny vahoaka malagasy ary tokony hanao zay faraheriny mba hatanteraka izany fifidianana izany ny atokavy dia makasitraka niezaka rehetra ataon'ny praiminisitra lehibe ny gouvernement mba hampilamina ny sy ampahadio ny fifidianana toy ny fametrahana ny foto-kevitra hoe tsy tokony hitongilana ny tokony andraikitry ny lafitany na ny autorité administrative territoriale toy ny fametrahana ihany koa ny karapanody fifidianana karapanody pirenena zay teo tsy nisy tamin'ny fotoanandro ko dia makasitraka ireny fepetra rehetra noraisin'ny gouvernement ireny zay ary raha soa azy ireo mba tanteraka tsakany sehatava zany fifidianana zany manohana tanteraka niezaka zay ary manantena fa tsy ho voeringelina ny fanaovana ny fifidianana manainga koa nefa n'izay ny seny anaja ny fempotoana rehetra sy ny fepetra rehetra voalaza ny lalàna amin'ny famoahana ny listy ny mpifety ny listy ny bureau mpifidianana sy ny fizarana ny kara-mpifidianana mangataka ny seny izahay mba anatsotosasakany setavany ny andraikiny ao anatin'ny fahaleovan-tena tanteraka noho izany dia bambonay ary izy zinay fa dia io ihany ny fifidianana io ihany no lalana hitanay fa ivoan'ny vahoaka malagasy amin'izao fahatrana izao faharoa ny vahoaka tamin'ny roapolo aogositra lasa teo 2024 ny listy ny candidat leken'ny fitsaranavy mbola raha-pandrenana andray anjara amin'ny fifidianana zay ho filohan'ny republika nodinenay atsaka ny siandavana ary amin'ny tsipireny ireo candidat 9 zay leken'ny fitsaranavy raha-parenana hiatrika izany fifidianana zany nodinena ny fahaizany amampahalalana nodineny momba ny toe-panahany raha azo atao nodineny momba ny traikefana nodinena momba ny fiomanana nodineny tso ny zava-bitany tamin'izy teo amin'ny fitondrana nodinena ny fampijaliana sasatsasany zay natao tamin'ny atoko avy nataon'ny candidat sasany tamin'izy teo amin'ny fitondrana ary tsarony tamin'izany rehetrarehetra zany ireo zavatra samy hafa zay nanitsatritsika ny demokrasia teto Madagasikara sy ny zon'olombelona teto Madagasikara nataonay fandinena lalina izany mba tsy safidianana olona zay fantatra fa tsy afaka itsony hitondra ny firenena any amin'ny fampandrosoana na hitondra ny firenena any amin'ny demokrasia nodinena ny fanitsakitsahana ny lalàna nodinena ny alatra samy hafa natao na ny tenany manokana na ny manodidina azy nodinena ny fanaovana kolokolo isan-karazany nodinena daholo reny rehetrarehetra ireny ary efa vita zany fandineny zany dia nandray fanapahan-kevitra ny atoko avy ka ny fanapahan-kevitra ny atoko avy ary ambara pahabe maso ankehitriny dia ny hoe manohana tsy misy fepetra ny candidat Andry Rajoelina ny atoko avy amin'ny fifidianana amin'ny 7 novambra 2024.
misy antony samihafa molo vela Bernard reto mikasika izany safidy izany. Tsy safidy nataotao foana zany. Fa raha ohatra ka raisina fotsiny hoe ny fatorana